Tonight you want to know how to do it. Sati berkasi dia, United National, Sati berkasi dia. 115 meter itu kayaknya saya tahu ini. Kemudian kita berbicara, malam ngapain lebih sudah tentang faru. 16B in farantsay antsika maty dia resaka amin'ilay hoe loza mahatsiravina avy eo amin'ny lanitra-ambony io lanitra-ambony loanareo zany zay nefa rahantsika maly sa tsy zay izy zavatra matahotra eo amin'ny lanitra ampivarahontsana anareo olombelona ary io leteloko anareo hoe nifehen'ny extraterrestre hoe voaronga avy any ambony zareo misy ny fandrohana tamin'ny voalohany tamin'ny taona plus 95 nefa nanomboka ny fandrohana an zareo zay natonga ny apôstôly Jauna nampiakarina nakany amin'ny lanitsilanta tany amin'ny lanitsilanta misy tao amin'ny telopolo mijery an'ilay sérémonie nametrahana ny erosoany fomba ofisialy ho any maty vavana sy akofana noho ny amin'ny soana ataony sy ny zava-bitany ary tamin'izany vaninandro zany mihitsy satria nahatra teo amin'ny fito-bolana teo io fety be io dia niampahany tamin'izany fety tao amin'ny lanitsilanta iny boky ny apokalipsy iny no nampahitana ny Jaona na Ioanana amin'ny teny hebreo ary nasena nytazany tsy nahavita ny mijery ny hatramin'ny farany izy fa zay zavatra milainy ahy satria ny fety dia tsy fety ho an-tany fa fety tao amin'ny lanitsilanta noho izay nataony Yehosoa ilay fitiavana nasehony Yehosoa mihitsy noho ny amin'ilay fanahy voafidy iny ilay apokalipsa 13 hoe misy fanahy zay voafidy hatramina mirenana zao tontolo zao misy zany ny fanahy efa voalahatra iverina ho any amin'ny Yehosoa dia ireo fanahy ireo ilay natongavany novonjena tetỳ an-tany natonga anazy maty tetỳ an-tany ho an'ireo fanahy voafidy ireo mazatsara aminareo ve fa le dika teny gasy aminareo diso fa le ao indray dia hoe Yehosoa zay maty hatramina nirenana zao tontolo zao diso be zany teny zany fa Yehosoa nisy fanahy voafidy hatramina nirenana zao tontolo zao dia efa nisy ireo fanahy reo dia io ilay natongavany Yehosoa hamonjeny io ka rehefa vitany Yehosoa ny famonjenany io dia nanaovana fety be izy maty nanaiko ny faty nitsangana tamin'ny maty nakamina nakany amin'ny lanitsilanta dia nanaovana fety be tamin'ny taona plus 95 taoriana lohan 0 mazava aloha atreo zay teny zay dia tamin'izany fotoana izany no nilazana apokalipsa 12 fa voaroaka ny devoly ka nandroana ny devoly dia tany amin'ny taona 95 nialany tao amin'ny lanitsilanta ary nandroaka anazy tao dia ity tanomasina reky ziady Elia lay tsy tiany olona mihainao zany fa tsisy marahana zany efa tsy antsony zao ny problème dia ny fanatanterahana ny teny zao sisa fa ny hoe niny ny olona tsy mihitsy any mihitsy zay koa tsy marahana zany sady tsy ao anay zany fa matatesa fotsy nay nanao nanao ny dadanay na nanao ny Andriamanitra anay na matatazo ny valiny io zany hoe aiza zay valiny eo ho hitatsika eo dia apokalipsy 1:20 andininy fito no vakitsika apokalipsa 12 andininy fafiro reka izy prosek ary nisy aby tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay jabiny ary ilay jabiny mba amin'ny anjely koa dia mba niady mety zany le ady ady be tao amin'ny lanitsilanta Mikaela sy ny anjely manana tarika ty Mikaela ty na Mikaela tenenina amin'izany nefa dia tsisa fa Elia
dia ny miaramila ny Eliazy mpiaradia amin'ny Eliazy andresahana zany. Ohatrany hoe mpangary ianao Mikaela indray ka ny tena marina zany ny Jaona tsy mahafantatra n'inona tena izy. Ny zavatra misy tao ambony mantsy eo amin'ny lanitra misy amin'ny hoe seremonia goavana azy dia misy fiaingona zany. Dia nitarika an'reto Mikaela reto zany manana akanjo tsara be tena hoe grady satria ny amin'ny lanitra dia ambony grady be zany Mikaela zany, ambony grady be zany io. Ohatra hoe melatsika ny filarana ohatra amin'izay azo tenenina aminareo mbola misy hafa any dia ny Mikaela, dia ny Raphaël, dia ny Gabriel, misy azany any dia misy ny Kérubim, dia misy ny Sérafim. Zay no anatin'ny bokinareo ao zay dia ajantsika amin'izay izy. Aleo zany ny grady eo ambony eo zany reo dia manana ny sokajy ny fitafiana. Ka rehefa misy akanjo miavaka zany dia lazainy Jaona fa hoe Mikaela. Zay hitany miavakavaka tsaratsara tarehy sy mananonana dia Mikaela iny. Eliazy zany anika tena manja anie zany Eliazy zany raha izy. Amin'ny teny marina aminareo mihitsy iny. Fa rehefa midina ety dia tsy maintsy transformena. Mba tsy hahatonga ilay vehivavy hanaraka. Zay mihitsy ny tena anaovana na tahak'izay na tonga ny Eosoa. Eosoa reka tsara anie zany. Iza ny tsy mitsiritra zany Eosoa zany amin'ny hatsarana rehetrarehetra. Fa voalaza ny boky Nisaianareo nareo efa boky Nisaianareo fa tsy misy hatsara tarehy mijerevana anazy. Nefa zava-tsara tarehy be zany. Satria rehefa tonga aty efa fantatra ny toetra vehivavy fa tsy maintsy mora. Rehefa tonga ety dia tsy maintsy aratsiny. Atao zany zay tsy hatsara anazy. Amin'izay tsisy pitiky. Manjary tsy mety eo amin'ny Eosoa mihitsy ilay sarina dia hoe manjary lasa vilavilana ny sainy. Azonareo zany? Zay no sary anakaiky anareo. Atao anatiny rehefa tonga azy tsara daholo nareo tsisy ratsy zany. Fa rehefa ety dia ratsy. Hitanareo tsara ny tsy natadiavana ny Eosoa rehefa tsangana tamin'ny fa niverina tamin'ilay mampibogosy be anazy amin'izay tsy tadidiny rehetrarehetra io fa ngaty izy moty. Azonareo? Voaterina verina ny fitadidiana rehefa nresaka Eosoa vao tadidy amin'izay tamin'ny feo hoe izy ihany zany. Dia rehefa vao nalala amin'izay hoe Eosoa. Dia izay no samy nitsika eto amin'ny resaka hoe Mikaela itsika dia grady ambony be zany Mikaela zany. Ka Elia io hitany io satria Elia ilay niady tamin'ireo efa nazavaiko tamin'ireo fa andeha nitantara. Nefa hoe namezana anazy an'ilay fahazavana ilay boribory be fotsy be nazon'izy ireo iny Elia no namorona an'iny fa tsy dada iafa zany. Nefa n'iny mety mirere mandaka androany ety amin'ny taninareo ety. Ny zavatra tsy diko tsara nomeko anazy. Fa tsy hoe ny dada iafa fa nomeko anazy. Tamin'iny zany teny ity vao nafantatra zareo hoe keny nomeko izy fa tsy avy any amin'ny dada iafa akory mihitsy. Romotra mihitsy neny tsy vanio zao e. Fa raha tamin'ny proteste. Ary raha azo atao mihitsy tena hoe tena manao maximum any atezerana amina. Raha ny mavelanao tena ay. Fa tsy afaka. Mbola tsy amin'izany mihitsy zao. Fa mbola anao combat mihitsy antsika vazataitsy. Nareo koa raha resika efa mimana ny combat. Efa nesorony eny ihany fiarovana amin'ny Madagasikara. Ilay tsy navelan'ny kasiana anazy. Ilay teneniko anareo hoe fa manino Madagasikara ohatra ny voaroaro foana. Dia satria osiko matsinareo satria eo Elia. Dia tsy maintsy napetraka ny fiarovana any Madagasikara satria nosy voafidy ito hitoriana ny teny Eosoa. Tsy maintsy misy olona avoaka avy eo aminareo hoentina ho any amin'ny Eosoa. Dia tsy maintsy napetraka ny fiarovana ny taninareo mba hahavitana izay asa zay. Mifarana tamin'ny 2024 teo nefa ilay izy niasa ny Elia. Inona marana ny asa teo hoe vita ny asa dia nanaovana fety be. Fa ny fampidirana ny olona no nifarana tamin'ny 2026 4 mars 8 mars. Inona marana ny fampidirana. Fa ny asa ny Elia efa nifarana tamin'iny tena izy.
fa ny farany fampidirana no natao tamin'ny 2026 misy fiarovana zany teto mba natombanareo ondry kely nampidiriny amizay tafiditra daholo na rehetra eo otizatsika an'ilay teny de rehefa nahita ny Mikael zany le fiakanjona eo ananina na John zay teny gasy tena zay hoe Mikael io tsy mena fahatsony izy fa navela le amizay ty zay ny hitany tao navela ny tantara araka ny hitany mihitsiny izy de navela ny teny araka an'izay hitany izy fa nandravanareo tsy vanareo de hitanareo ty mpandrava-devoly zany Elia zany ary zay ny antony nanrana anazy rehefa tonga ndray ny andro farany hamalinanareo devoly reo de midina ndray Elia mpandrava-devoly ny asany atao zareo Elia zany ary mpamerina ny voninahitra ny dada malala iavany zay mahatonga anazy hoe Elia de voalokarany devoly loha avakitsika zay toy Mikaela sy ny anjely niaraka amin'ilay drakona ary lay anjely mba n'ilay drakona ary lay drakona mba amin'ny anjely koa dia mba niady tena ady etreto eo amin'ny lanitra mihitsy misy komba zany sary zany tena efa sary ratsy mihitsy zany tsy mbe mba mivoaka teny ivelan'ny lanitra ao anaty lanitra mihitsy miady nareo hoe eritreto eo moramora amin'ny dada Iavany na dia nandenesana zany hoe ny lanitra mihitsy ny domaine any aminazy any no asiana ty ady ty eritreto avenareo vita moramora ty sary ty na inareo olombelona nareo misy matetrany hoe mamaly fatetra ny farany nareo fanitsakitsana sy fanazimbazimbana ny dada Iavany izy zany hoe lanitra nasiana ady zany ohatra hoe mitranonao na miatrahana ady tokantranonareo mivady na miatrahana ady tao ho zaka ny fonareo hoe nisy zay zavatra zay ary amizay fahavalonareo nanao an'ilay izy tsy tonga tany amin'ity zao teny zao mena hoe hoazo kelandro any amin'ny fitenenareo olombelona zany to zany tena maty kelandro any faharoany izy aloha hiala amin'ilay trano fa mahatsiraviny tena tsy mety amin'ny hafarany iny tsy maintsy vonoina iny na zao madio zany teniko zany amizay nanapotika ny momba anao maty hatrany amin'ny zanaka anao anake ny zavatra misy maty hatrany amin'ny zanaka ny dada Iavany potika ny zavaboary ny Eoso mba tiany Eoso dia nareo olombelona rava nareo ka tsy tokony iady hoe dikan'izany matezitra masositra iady tsy ady iady ny dikan'izany hoe tsy amelako misy ty raha tsy ravy ianao no any ary zay mihitsy le zava-misy mandeha am'izay tantara zay misy tsika zao no avy ny fandravana no avy ny fanampitery ka raikitra ny ady satria amin'ny fanerana nataon'le tsy vanindreo zavatra matezitra ny dada Iavany zany toerana masina zany lanitra zany toerany voninahitra sy ny fahamasirana aona moa zany lasa nisy ady tao mateo zany nisy ady tao tena mbola fikominana ena atao hoe tsy vanindreo tsy mety nivoaka tao izy dikan'izany tsy mety nivoaka izy zany hoe efa manana ny toetrana tehiverina sy tokony ao lanitra le tsy vanindreo ka voatery niadivana mihitsy ny vonety nivoaka izy ary raha nivoaka izy dia atezerana be ary mateo izy nivoaka iny anao vengeance izy dikan'izay ary nihevitra dia tsy maintsy hiverina any amin'ny lanitra zay tsy ho azo atao tsony ka rehefa tsy afaka makany izy ina no ataony ho potehiny daholo zay mieritreritra no any zay natonga na tena miomanina nareo fa tsy faly aminareo eny devoly ry zeday matoa izy miady miala tao tsy ekeny ny dikan'izay ny mialana tao tsy mety aminazy miala tao ka rehefa tsy maintsy voaroty izy
tsy maintsy miala noho ny amin'ny fanampiteny Eliananao nataony Elia tamin'ny zareo, ka tsy anaiky hoe ho moramora koa nefa n'izay zavatra zay. Na tonga ny tena Andriamanitra hoe loza ho anareo tany fa lasa nakany anareo ny devoly sady manana fatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa niandro. Eo indrindra matsy le vakitsika hoe fantany fa kely sisa niandroko nanomboka tamin'ity fotoana ity, mandrapatonga ny Elia amin'ny teny zao efa 4 taona. Na zay na fa kely sisa niandro nefany efa 4 taona mbola tsisy mihinana ampotra ihany. Fa ny tegna mipetraka tokoa na ny apôstôly moa dia fa nyteny mihitsiny hoe rakizy izao no ora farany. Raha teny azay ny apôstôly mbola sy tonga ihany ny farany, tahaka hoe nandainga ny apôstôly zany nandainga ny apôstôly ka rakizy izao no ora farany, tsisy farany tonga akory. Dia tsy ho fanana zareo ny ahitanareo any amin'ny tsy lanja zany, ka tsy maintsy amely anareo izy fa tena automatika aminy zany ny fiainany tsy maintsy mamono anareo. Azo fezarety izy hoe nareo ngeka tena misy fahavalo tezitra be aminareo e, fa naika tsy nety nivoaka tao amin'ny lanitra zareo dia tao amin'ny lanitra na fandroana vao nety nivoaka no zany tezitra be zareo ntika an'izay. Jerevana nefany voalaza eto hoe kely sisa ny androny fa 4 taona ihany zay lasa mbola tsisy naninona ihany. Efa le kely sisa ny androny ny apôstôly ny miteny hoe rakizy izao no ora farany. Dika zany eto rehefa tonga ny farany eo mbola tsy mety tonga ihany ny farany dia manaraka daholo zany tena hoe ohatrany tsy mety tonga ny farany a. Attention zareo rehefa tonga Elia ny sy ny afarany, fa zay ny voalaza farany zay hoe ho avy Elia hamerina ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny rainy fandrao avy ny andro ny avana. Io ny limity farany. Efa hitanareo rehefa ny Elia naveriko ny fony ray ho any amin'ny zanany dia nareo zay, ary naveriko ny fony dada any amin'ny zanany dia dada malala zany. Anganareo sy tafaverina zao fa nanino fa nytanina mipetraka efa maninona tokoa re tsy mety tonga ny farany. Nefa hoe rankizy izao ny ora farany any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany misy an'izay fa ho avy ny Antiosoa. Nefa teny apôstôly fa tonga zany ny farany. Eto koa hoe kely sisa ny andro enany dia zany efa tokony potika zany zareo fa maninona tsy mbola tonga foana ny farany. Lolo vakina hoe rakizy izao ny ora farany. Aiza misy any Jaona voalohany toko fahafiry rakizy toko faharoa andininy fa 20 rakizy izao no ora farany. Zay raha le teny hoe ora farany satria maninona ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny Antiosoa sady maro ny Antiosoa efa tonga sady koa izany no afantarantsika fa izao no ora farany. Ina zany ny afantarana fa tonga ny ora farany tonga ny Antiosoa. Ka efa nisy tokoa tamin'izany fa tsy mbola tonga ny farany satria maninona satria tsy mbola teo Elia. Zay ny valiny aloha dia niteny bokin'ny Apokalipsy teo hoe efa kely sisa ny andro iainany nefa ny devoly mandrakizao mbola velona daholo zareo 4 taona ihany zay hoe kely sisa ny andro iainany nefa zareo mbola teo fa hoana ihany fa gatsy amin'ny ora farany tena tsy mbola ora farany izy fa filazany hoe tena efa mifarana ty satria nahita zao tsika mariny zany fa tsy mbola mifarana izy satria tsy maintsy mbola miandry ny fiaviniza
tsy maintsy miandry ny fiaviany Eliazy ao tontolo zao. Mazava amin'izay ve le sary? Naninona maniela be ohatran'izao kosa e? Zao ny sary. Maninona ny efa tonga hatraty amin'ny 2 taona raha tsisy mipoitra ihany? Fa efa miteny efa mandeha efa mipoitra io, ary teny efa mipoitra io, ary teny hipoitra io, ary tena mafy ny tantara andeha eo. Eny ary ty naninona tsy tonga tokoa ny farany. Nefa nefa niteny ny soratra masina. Voalaza aloha dia mazava be. Malakia 3 firy 3:23-24 angambany izay. Hoe mialoha ny atongavany andro ny avazy sady matahotra ny mampahory dia ho avy Elia amerina ny fondrainy amin'ny zanany ary ny zanany amin'ny ray. Nareo le mety ako fanontaniana, misy lizy sa tsy misy? Lao raiky tserezay boky Malakia zay. Ino izao aniraka ny Elia mpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andro ny avany. Dia ilay lehibe sady matahotra ny andro ny avany zany dia ny hoavan'ny Elia. Ho avy aorian'ny Elia ny fahatongavany andro ny daday avany. Io andro io dia maninona? Sady lehibe io mampatahotra io andro io. Tsy andro moramora zany io. Zany eo aorian'ny Elia zany zava-doza. Ary efa nilaza taminareo ary tsy mampiomana intsony fa dia tatazo amin'izay efa teny hoe aty ny lakile da hoavy. Ka Elia dia ampody ny fony ray ao amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ao amin'ny rainy fandrao afainganao ameliny tany amin'ny fandringanana. Satria ho avy daday avany ameliny tany amin'ny fandringanana dia tsy maintsy mandeha Elia amely eo an'izay. Zay ny nanakatonana ny fanjakana masina eto Madagasikara. Nakatana satria efa andeha Elia manerana an'izao tontolo zao. Ka noho ny Elia mandehandeha dia tsy ho voary tsononareo raha mbola ampidirina aty dao zay rehetra satria ny lalan'ny Elia efa niampita foana. Nareo tena ny voaloham-boka. Nareo ke tena sambana io sy dia azonareo ny fony ao sa tena tiany nareo. Dia zany no mahatonga nareo arovany tsara. Midina amin'izay ny fanjakana tsy sitroka mba ho arovana nareo ho tena vongana anakay goavana eo masony eo sa masina tsara tsy hivadika. Adalaza hivadika dikan'izay fa tady amioko taminy ny zavatra rehefa tsara nananana. Fa rehefa tonga any akeraka izy efa samy taoka eo anareo e. Raha tsara ny taozana tsisy tokony andehanao anakalia ka zahoana ty famparetanana pokaty any ivelany any. Fa ny devoly tsy maintsy ampanantenana areo na tiany sy tsy maintsy manao izay izy mba hanapotehana anao. Fa zamana kely izany tsony ianao. Rehefa tonga aty ianao dia zao tao anatin'ny saina hoe any Ahosoa, ho any Ahosoa, mandrapatampoky fofonayko ho any Ahosoa za. Efa milaza aminareo fa efa be dia be zao izy mandeha ary ny planina mimotika anareo. Tena milaza aminareo mihitsy ny ahy. Zay teneko eky miakatra aminareo daholo e. Voalohany laza vaovao anankiray aminareo re resaka Facebook sy ny telefona. Fantaro ny tenin'ny Elia tamin'ny voalohany hoe ny fitaovana ho ampiasainy devoly dia puce électronique. Ary afara miditra ny amin'ny tenanao ny hafarahany io. Tsy zay hoe nampianariko anareo? Dia mba ataovy lasa lavitra ny sainao fa efa eny am-piaratananao ngeny izy. Fa hitako kely ao anatin'ny telefonanao io. Esoriny puce dia hitako raha mandeha io. Efa teneniko taminareo fa ato anatin'ity puce ity ngeny devoly no miasa e. Tsy efa teneniko anareo efa tsara ela ve zany? Tamin'ny 2001 zany efa miteny hoe ny puce électronique dia any devoly. Teo nampiantanareo an'izay any? Nazao loatra nampiantanay any? Amin'ny hafarazany puce zany any anatin'ny vatany olona vao mijanona. Le izy ary ty mbola tsy nampidina anatin'ny vatany olona fa efa ny olona mihitsy no mitady anazy. Tanzay efa niteny taminareo puce électronique égale devoly. Efa miaratsy ny sa zay nahatonga nateny taminareo tamin'ny maly hoe fréquence sisa ny arovana anareo dia ny fréquence ny Ahosoa.
zay aty amin'ny ahy satria ny devolo raha iady tsy ady aminareo amin'ny basy tafody satria ny combat ny devolo dia combat amin'ny aosoahy io zany tsy misy devolo miraharaha zay basy tafody sy ny bomba nucléaire anareo fa ny basy ny devolo dia fréquence io no ampiasainy preuve zany telefona anareo io mangatsy efa lasa n'izao tontolo zao lasa ninge zao tontolo zao hoe angatsy ao anatiny sary ratsy dao ingeny ao e fa vao manokatra ny ianao na Facebook na Instagram na ino X na lehibe dia efa sary ratsy ny mandeha ao e communication avec le diable io zay no tonga nateny taminareo hoe fehezo tsara ny tenanareo fe fa danger zany amin'ny telefôny nampiasainareo iny fa ao anatin'iny ny puce électronique efa miteny efa tsy azo sangina intsony io resaka puce io zao tsika miteny zao satria efa eo ambonilohanareo keny tsy vanin'ireo e naninona zany mbola tsy tonga foana amin'ny farany zay hoe resaka tsika teo zay azy diso dia farantsika tafodiny tany amin'ny puce électronique tokony mahay firifiry ny olona matiny ty resaka telefôna ty namofy tamin'ny telefôna tao anatin'ny telefôna dolo ny ahitana hoe ay retolona reto zaka mpivady io ay le rangahy miaraka amin'ny vehivavy hafa ay le ramatoa miaraka amin'ny vehivavy hafa ao anaty telefôna dolo misy iny zany tsy nareo hoe tsisy telefôna ihany nefa tsy maintsy misy ny telefôna satria maninona mifandraisan'ny devoly amin'olombelona le izy mifandraisan'ny olombelona samy olombelona koa nefa le telefôna hifamonoana ihany koa zavatoza zany hoe ao ratsy mody alamina amin'ny telefôna ny fifandraisana fa ny devoly no tena mifandray ao anatiny ratsy io telefôna io tena ratsy io zaho tsy hiteny hoe aza mikitika telefôna tsy zay ny tananareo fa aza mampiasa telefôna mizatra tsisy dikany fa amin'ny lavanao anazy ihany dia apriro iny aza mifandray mitsony andosiro tahaka ny fandosirana mihitsy ny anaovana an'io fa rehefa misy lavanao azy mandana mijery ohatra fampianarana midira ao amin'ny Google ianao any miditsy ao mijery fampianarana alefa vao mikitika ianao hoe iaosoany tendrenao avy hatrany dia mivoaka ny sitatsika tsy misy zatra mitanao ohatran'izay ao rehefa tapika iny raha ihany ao foana anao tsy maninona raha ampiasainao any aosoa io mety be mihitsy ary zay ny anafaizanao anazy ampiasao any aosoa fa mangirifiry ny devoly eo anatiny io tena mangirifiry sy mipalarehatra mihitsy hoe tena ahoany zany rehefa te ady amin'ny devoly anatiny io fa tikanao le tsy vanin'ireo dia ampiasao foana ny aosoa ivoaka amin'ny telefôna anao iny foana atao amin'ny tatataty eo dia mijano le tsy vanina hitanareo tsara zay miteneko gasy tsy miatra amina rehetrarehetra olombelona zao zay miteneko dia mbola tsy tonga saina anareo mba tonga saina aza mandika ny teninay rehefa te hiaraka aminay rehefa tsy te hiaraka aminay dia to miaraka fa ianao itsika hoe miombotro automatika ianao ihany miombotro automatika fa tsy misy akoatran'izay eo na hoarina toisatsika nay ny teny naniny ny dada iavany tsy mety nandefa ny andro farany mihitsy ny ala efa inareo ny valy satria mbola miandemely ahy ina indray ara ny faharoa dia itika rehefa nitsangana tamaty aosoa efa nilamina aloha zay ny fony dada iavany efa nilamina raha teny zany tena vengeance be tao aminy a azonareo fa nampilamina ny fony aloha efa nitsangana aosoa zany any a dia efa mba nitolotra tsy miteny afaka ny atezerany a foatrany hoe efa natsangana zany na dia efa faly izy aloha eo akaikiny indray zany fa naninona tokoa izy ary tsy nandeha fandelozy fa ny tokony izy neta dia lozany manaraka aminy e sady io zay teniko zay tokony loza mahatsiravina aorinan'izy satria tiezitra izy na dia nahitany ny zanany ososena teo iny ve aminareo
tsy tokony tena vasansa be hoe zavy Andriamanitra tompony fahefanan'andra sy ny tany lanitiny lanitra ahoana moa ny zanako matao an'izao tsy tokony tena famonoana be tsitra ohatran'izany ianao mitsanga amin'ity taninareo ty atezerana be mirehitra mihitsy ny anany mandeha hoe ahoana koa ty zavatra ty nataonareo tamin'ny zanaka fanangina izy ina ny antony nampangina azy ny antony nampangina azy dia tsy hoe manangina fa ny antony mbola tsy nandefasany aleloza mbola tsy tonga teo faratampony adalany zao tontolo zao fa faratampony namonina ny zanany iny a faratampony mihitsy ny fa mbola teo amin'ny tanin'ny Israel rery any nefa ny leloza tsy tao Israel rery any fa izao tontolo zao ny tratra ny leloza azonareo leloza tsy azonareo izao tontolo zao ny vo satria manino tsy ny Israel rery any ake ny matin'ny devoly fa izao tontolo zao ny matin'ny devoly provozany misy malagasy hoentina makany amin'ny Eosoa provozany misy avafirenena mbola hoentiny Elia makany amin'ny Eosoa zay zao iomanantsika rehetrarehetra zao fa tena petraka satria vonjena ny avafirenena noho ny amin'iny noho ny amin'ny planina dada Iava hoe avela no tonga ny faratampony adalany zao tontolo zao raha ny adalana misy dia atao Israel ihany fa tsy zao tontolo zao marina teko sadiso any satria menimena ny any Inde menimena ny any Amerika hoe zay tsy naninanao ko menao gotenao marina sadiso ny teniko ziko zany ny Israeliana izy namono an'io zanakanao io azay tsy namono an'io fa na ny mpitsara mety anany marina zany satria oziny olona oziny le olona zany tonga eo mpitsara anao tsinitsina ny Eosoa dia oziny le olona iza le Eosoa nareo namono azy tony azy fitsangina fa maso le olona zay tsy mafantatra zany tsy hainay zany ary tsy manana fahadisoana tokoa izy raha miteny azeko tsy fantako satria izao tontolo zao ny aran'ity problème ty fa tsy Israel rery profony zany manenika an'izao tontolo zao ny Andriamanitra tsy izy ary tena manjaka eo amin'izao tontolo zao ny Andriamanitra tsy izy ary navelany dada Iava satria manenina potika ny olona nataona nanapotika ny olombelona rehefa potika ny olombelona dia tafasalaka tamin'ny Eosoa daholo ny olombelona sy tamin'ny dada Iava rava ny fahotaninareo mangany Israelianareo ny rava tamin'izany Israelianareo ihany tafasalaka tamin'izy mianaka sa zao tontolo zao zao tontolo zao ake ny fahadalana natao nyzao tontolo zao mbola tsy tonga farataminy fa raha natao Israel efa nisy tamin'ny namono ny Eosoa fa raha ny amin'izao tontolo zao tsy hitako hoe ino ko ny tany Amerika hoa tsy namono ny Eosoa ny tany Inde tsy namono ny Eosoa ny tany Afrika tsy namono ny Eosoa nefa andoza nanjoa an'izany rehetrarehetra zany marina sa diso nanjoana rehetrarehetra ny fahotany iza nanao an'ilay fahotany iza ary ny vokatry ny nataony dia nanino nareo tafasaraka tamin'ny dada Iava nanao ny adalany reo tsy vanareo sa tsy nanao ny adalany matoy izy nampiady nareo tamin'ny dada Iava midefie ny dada Iava izy satria midefie satria raha tiany Eosoa zany nareo raha normalina tsy tokony kitikitihina satria fantany fa ediva ny dada Iava nareo dia ediva ny Eosoa nefa tena vitany devoly no niaky taminareo niaky tamin'ny dada Iava hoe tamin'ny alalan'ny nanam-piozinanareo tamin'ny fahotany marina sa diso marina sa diso voapoizina reo olombelona sa tsy voapoizina ka natao Israel reny ihany voapoizina zao tontolo zao ny voapoizina
feno an'izao tontolo izao zany efeno eo amin'izao tontolo izao zany ny fahavalony dada Iava sa tsy feno dia hoy izay dada Iava hoe rehefa misy matezitra ny dada Iava dia ampiakariny makany amin'ny farafetran'ny adalàna ilay olona faratapon'ny adalàna dia zay vao mamaly dada Iava. Tsy zay hoe nampianarana io alefa makany amin'ny faratapon'ny adalàna iny fahavalony iny dia zay izy vao maniry. Ka tsy mbola tonga tany amin'ny farafetran'ny adalàna koa ny tany Amerika, mbola tsy tonga tany amin'ny farafetran'ny adalàna ny tany Inde, ny tany Aostralia, ny tany Chine, ny tany Afrika, tao Eropa manerana an'izao tontolo izao. Fa raha tao Israely efa tonga tao faratapon'ny adalàna satria Andriamanitra mihitsy no mivonoana. Ary ny amin'ny firenena mbola tsy tonga tao faratapon'ny adalàna. Inona zany no mitsanga? Dia mazava ho azy no mitsanga zany dia ho alefa makany amin'ny faratapon'ny adalàna azy tontolo izao. Makabeo faharoa toko fena dimy efatra ambin'ny folo. Ary tokoa fa raha te hanafain'ny firenena-kafa ny tompo lehibe indrindra dia andrasany amin'ny fandeferana izay hatratrarany ny farafetran'ny faratsiny. Izany hoe rehefa tonga zany dada Iava hanafay alefa makany amin'ny faratapon'ny adalàna daholo izay rehetra hovelesiny. Ka raha ohatran'izany hanafay tokoa dada Iava dia avelany tonga hatrany amin'ny faratapon'ny adalàna mihitsy izao tontolo izao. Ilay tena hanompo Andriamanitra trizy amin'izay satria mantsy matoa anaiky mihinana ilay voankazo dia no tsara aloha matoa anaiky mihinana ilay voankazo dia tsy mirarahan'ny dada Iava ilay mpamorona azy izy dikan'izay. Marina sa diso? Fa nanaiky Andriamanitra trizy. Ary ilay Andriamanitra trizy koa zany izay nahavitany taona mety olona reto dia nahavitany defien'ny dada Iava. Ka matoa zany izy nahavitany defien'ny dada Iava dia miseho anazy ho mahery. Dia zareo mihitsy no avelan'ny dada Iava hiakatra ny amin'ny faratapon'ny adalàna satria olona no nitaony dia avelan'ny dada Iava hitaona olona hatramin'ny farany zareo amin'ny heriny sy ny fahefany. Dia izay tokoa ilay mahatonga ny goga ho avy ampiasa ny puce électronique. Efa eo am-pelantananareo no ny telefônina. Efa manao ny atao misy sa tsy manao? Efa navoa izy sa tsy navoa? Zao raha ny olona miteny danger ny telefônina, danger ny kilalao ana telefônina fa namono zaza. Fa miara mamaly zao tontolo izay ny adalanareo zany fa zay tsy naninona hatramin'izao zao zareo. Nazy vana ny devoly sa tsy nazy? Mandeha daholo ny devoly mahaino an'izany valitely zany hoe tsy misy mandaika intsony izay tenenina mikasika amin'izareo. Azo lazaina mihitsy hoe tsisy me miady aminy. Raha telefônina aloha zany dia efa tsisy me miady aminy fefepelan-tananareo misy koa. Na zao misy me miady amin'ny telefônina izy anareo dia hitsangana ka hiteny hoe aza nampiasa telefôny intsony amin'izao vanandro zao fa gadain'ny olona ianao ny farany. Na imezany io anao mitapy mihitsy ny nareo amin'izany mandeha ny système ny devoly puce électronique. Zay aloha sary zay inona ny fiafarany atao amin'ny devoly? Ny fiafarany ataony satria ho alefa makany amin'ny faratapon'ny adalàna izy dia metraka ny tenanao Andriamanitra amin'izay izy ny farany. Mialohan'izany anefa efa navelany dia reto sary reto navelany dada Iava nipoitra avy any no Jesosy namono ny anaran'ny zanany Yahosoa. Vonoiny Jesosy ny anarana hoe Yahosoa ka nivaina hoe Jesosy ny anatin'ny baiboly ary naparitaka iny. Navelany dada Iava nandeha tsara mihitsy ilay anarana hoe naparitao ho alefa niakatra ny faratapon'ny adalàna mantsy nareo. Tonga Elia manazava an'izany rehetrarehetra zany. Na zao raha tsy nandeha zany zavatra zany raha tsy manerana an'izao tontolo izao sary nandeha koa ny momba ny alahy. Nga tsy mandeha manerana an'izao tontolo izao koa resaka ialahy amin'ny resaka silamo mandeha sa tsy mandeha? Mandeha manerana an'izao tontolo izao. Mbola mandeha koa ny sary ny Indien sy ny Mahasomefa sy ny Bouddha. Dia misy ny Bouddha sy misy ny Ganesy sy ny Brahma dia ny Andriamanitra ny Indianina sy ny Sinoa
Fangaty zao tontolo zao koa za nazao zao tontolo zao zany e Andriamanitra anjareo zany satria Andriamanitra anjareo lasa eo am'izao tontolo zao Andriamanitra satria Andriamanitra na ho ary isaitsika an'izay isan'ny kristianina sampy eto ambony tany fa mananika an'iny 2 milliards mahery any 2 milliards 300 angambany izay na 400 azo nisan'ny silamo mifanataka an'izay any eo amin'ny 2 milliards 600 koa na 2 milliards 500 eo zany hoe 4 milliards 900 zany efa lasan'ny Jesosy sy ala navory zareo sa tsy navory tavakatra faratampony adalany zareo sa tsy tavakatra faratampony mihitsy ka ny devoly izy ka navelany dada Iava tonga amin'izany sehatra zany ary navelany dada Iava mihitsy ny devoly sambotra an'io hoe ataovo maximum vitanao de tena manao izy ary lasa tokoa ny olona nisan'ny sinoa 1 milliard 500 4 milliards 500 plus 1 milliard 500 6 milliards zany zay lasan'ny zareo nisan'ny niaingain 1 milliard 400 manompo an'ireo Andriamanitra tsy izy be lehibe reo 6 milliards 500 plus 6 milliards plus 1 milliard 400 7 milliards 400 misy nareo olombelona nefa ny eo 1 milliard mahery eo 600 millions mahery zany sisa ary reo 600 millions ndray manino sady tsy mivavaka ny tsy naran'Andriamanitra ao nle manao an'le hoe ino moa le franc-maçon Andriamanitra tsy izy koa tompona io karazan'Andriamanitra be dia be tompon'ny olona samy manana ny azy ny mpanarady an'le mpanao gasy sy ny mpanao dratsy marabosy ny franc ino moa le féticheur fangaty zany daholo ny olombelona rehetra zao any satsia tavakatra eo amin'ny adalana ny olombelona sa sy tavakatra ary tavakatra eo amin'ny adalana koa ny devoly sa sy tavakatra satria navita nanodina ny sain'ny olona rehetrarehetra na avelany dada Iava nandeha daholo zany inona ny hafarana ataony devoly Tesalonianina faharoa Tesalonianina faharoa tadidio tsara indray ty toko faharoa andin'ny 3 sy ny 4 dao ary aza mety ho fitahanina akory ny anareo de fitahan'ny olona zany fa tsy ho andro zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana zany hoe tsy tonga zany ty andro ny tombo ty fa ty aresaka andro ny tombo ao amin'ny andin'ny faharoa tsy miteny an'izay hoe mba tsy hanaky mihetsiketsehana amin'ny saina na ampitahorony ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily zay toa avy aminay milaza fa efa mendio sady ny ino andro ny tompo atao tsinjery zany ao a fa tsy ho azo zany raha tsy efa tonga aloha ny fiamorana ity andro ny tompo ty zany hoe mendio ny andro ny tompo de tsy tonga raha tsy efa mandeha aloha ny fiamorana ao a ary eo aorianan'izay de iseho ilay lehilahinota de ilay zanaky ny fahaverezana am'izao tsika miteny zao efa tsisy manaraka an'Andriamanitra tsony ny olona efa nielitra miala tamin'ny dada Iava daholo ny olona efa lasa fahavalony dada Iava sy Joshua daholo ny olona nielitra niala volokotetsika teo eo amin'ny 600 millions sisa ny tavela na 700 millions reo ara tsisy miaraka amin'ny Andriamanitra akory lay namorona anazy fa miaraka amin'ny dadalabe lay reo rehetrarehetra reo any amin'ny fanompontsampy zany hoe tsy misy olona zay tsy manompo sampy eto amin'ity planeta terre ty de manompo Andriamanitra tsy izy ianareo de ianareo reo sisa kely miaraka amin'ny dada Iava de zay miaraka amin'ny Ahosa rerena ny mpitan-dranomasina any ianareo reo sisa ny miaraka amin'ny Andriamanitra maro ny Abrahama io fa ny tsisa an'izay de miaraka amin'ny Andriamanitra tsy izy daholo ary tena tavakatra ambony mihitsy le tsy vanireo zao tsika miteny zao satria tena miankoky eo alohany daholo zao tontolo zao tena defiany dada Iava sa tsy midefy any dada Iava ianareo zay sisa ina le izy ary iza ty zanaky ny fahaverezana ty ka iseho lay lehilahinota
dia ilay zanaky ny fahaverezana. Misy lehilahy notiseo zany atao hoe zanaky ny fahaverezana. Lay manohitra ka manandranteny no ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahana. Ka tsy efa io hoe izy io. Tsy izy akory ny teresana ity fa ny lonety dia goka. Zareo ty. Fa igoka moa ty anao ty asa ty fa tsy mbola lonety. Ary anao ny tena no Andriamanitra izy. Ianao ty ny zaka ho ataony lay manohitra ka manandrantena ho ambony izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Ilazana ary ny Israelianina mimakomanareo ny fanamboarana ny tempolinareo. Mampiomananareo eny fanamboatra ny tsy ho ela amin'izay nareo. Efa nyteny taminareo olombelona nefa nefa raha vao manamboatra tempolo ny zanak'Israely dia maneno ny lakinosy fataperanareo. Satria tsy mety tsitotra igoka mpanjakany Rosia ary hipetraka ao izy. Ary ianao ny tena no Andriamanitra izy ka hiankofana sy hivavahana amin'izay. Zay raha hoe tonga ao faratampony adalàna. Raha ny zava-misy efa nazo daholo ry Andriamanitra ireo. Iraka ny zareo io ialahy io, iraka ny zareo io Jesosy io, anazy daholo io. Zany Brahma sy Bouddha zany sy Ganesy zany, anazy daholo reo. Zany no mahatonga andreo miraisena fa tsy miady zany zareo. Modiky miadiady reo fa mitambatra ihany. Teo lehibe fotsiny problème fa ny patron reo anankiray ihany. Inona mahatonga hoe patron ray? Satria mampanota daholo ny résultat. Ny dada Iava kosa, résultat ny dada Iava sy Joshua tsy mpanota izay miaraka aminy. Ny mirenena kosa ny mpanota daholo izay miaraka aminy. Miavaka zany dada Iava sy Joshua tsy miavaka. Ianareo rery sisa miaraka aminy. Zao tontolo zao anazy daholo. Ary miady aminazy daholo zao tontolo zao dia miady amin'ny dada Iava sy Joshua. Ary tonga ny faratampony amin'izay izy. Anazy daholo zao tontolo zao. Ary miditra ao faratampony adalàna. Mazava ho azy, rehefa tonga ao faratampony adalàna izy mipoitra amin'izay Elia. Ary rehefa mipoitra Elia, rehefa tonga ao farafetrany adalàna izy dia hiditra Elia. Zay ny atao hoe Elia ty hitan'ny masonareo ty. Raha voapoitra zany Elia dia efa voakasika ilay farafetrany adalàna, miangy any goga hiditra amin'ny toerana sisa. Zay na tonga hoe tsy maintsy miany Poutine na mieritaona président Rosiana mba hidirany goga. Zany koa nambotana ny hoe ny fiarovana Madagasikara. Ny fiarovana Madagasikara efa nombotany Elia tamin'ahy. Tsisy miaritsony eto. Miazakazaka ny faratsiny eto amin'ity tany ity satria mandeha ny fandehanany teny. Ary tsy maintsy fitaina ny teny satria tonga ny fampiarana ny teny. Hiditra tsehatra amin'izay goka. Ary ianao ny tena no Andriamanitra izy. Anisan'ny fitaovana toy ny telefônina toy. Porofon'izany sary biby foana eny mandeha ao anaty telefôninareo be dia be ny sary ratsy ngeny aho e. Sokafanao na Facebook zany mbola tsy nanokana Facebook zany hatramin'izay niainako. Tsy haiko ary manao an'izany. Mbola tsy nahay an'izany na Instagram tsy haiko zany. Tsisy haiko zany. Niany mba zatra haiko amin'ny telefôna. Raha atao ve moa tsy ho haiko fa za tsy tia an'izany. Niany mba jereko dia ny internet dia fampianarana. Dia vaovao. Manaraka fotsiny ilay vaovao hoe nanahoana ny fidonan'ny teny Eosa fa mahafinarina ny mijery iny ao zay ao zay vo zay. Zay ka dia malaka rehefa tsy mety ny koa ve tsy aleo daloana. Azonareo dia miditra makany amin'ny faratampony adalàna zao toa zao satria
ho avy boga ho lasa Andriamanitra zareo ilay biby dia miankofany amin'izay ary tsy maintsy ho any amin'ny tempolo eo Jerosalema. Zay no mahatonga ny hoe manomboka tsy maintsy miala amin'ny Israeliana ny Amerikanina io hitantsika io. Miala metadona nge zao tontolo zao fa ialany Amerikanina nge ny Israeliana dia manao kasiparana amin'izay ny Israeliana tsy manaiky izy fa darodaroany eny amin'izay lipa mbola volanao adinay tamin'ny alina ry zareo raikitra reny dia araka ny teny ely hoe tsy nisy mahazo milamina efa raikitra reny eny ady hoe aza manatena anao Ukraine no fa ilamina zany ho daroa Rusia amin'izay ianao ary ianao tsy maintsy dina mivoaka amin'izay ianao Rusia fa tsy matimaty eo ianao podifanina voaka amin'ny toerana misy ianao amin'izay ianao tsy mahazo miperapera fotsy ianao tsy mahazo miafina ianao avoay eo ampelantananao asa ho hita mbahoaka menatry olona amin'izay anao reny afinafina hatrany reka ianao zaka tena biby be ianao dia manafina amin'ny mahabiby anao moka ianao dia izy dia motifanina eo tsy mahabiby miafina anao ely zay tsy maintsy mivoaka amin'izay ianao ary didina tsy maintsy mivoaka mampiseho vangy amin'izay dika zany io manana ny amzy kely fa miara milahatra daona nge zany sary zany miara milahatra daholo zany zay ny zava-misy tonga eo faratapiny adalana ka rehefa tonga eo faratapiny adalana am'izay na velany dada iafa nandeha ny 2 arivo taona rehefa nandeha ny 2 arivo taona tapitra ny 2 arivo taona tonga Elia hitany masonareo samara zay nahitany Elia ho am'izao tao farany tantaranareo zany zany mahatonga hoe teny Elia tsy maintsy miseho ary tsy maintsy miatsy ary tsy maintsy mandeha dia zay rahanareo mahita zao na ianao mivaovao e tsy maintsy miady io teny Elia io satria baiko ny aoso aho ka rehefa mahita an'ilay zava-doza mitranga avy any ambony dia fantary fa reo tsy vanareo imidina io any ambabon'ny taninareo dia tena amely anareo io telefony mbola tsy nisy zao fikorotana miseho zao efa niteny anareo ny resaka telefony io nanariko nareo hoe aza mampiasa an'io mihitsy ny ho any sidina ho any zanakinareo na ny mpianatra azafaly mampiasa an'io fa dia volombe eny eo anatin'io ahy fitaovan'ilay tsy vaniny io fa ampiasaintsika izanako manina ampiasainareo ampiasainaiko teknolojia latilatra kely nangalan'ilay tsy vaniny io dia nalefany any aminareo olombelona dia izay itiavany saingana tokony ho tsara nanaovana anazy nataony any amin'ny ratsy satria nampiseho ny biby nampiseho ny fijangatsangana nampiseho ny aratsiny dia lasa izy milalao ao zany rehetra zany tsy maintsy valiny tonga Elia ina no valiny Elia dia tsy maintsy amaly an'ilay devolo tsy vaniny reo biby reo satria ty nampiasainareo ty telefonina ty nisy ny anankiray ty ary nahazanareo olona be dehibe io nahazanareo an'izao tontolo zao io telefony io maro zany to izany tsy mampiasa an'io ary izy tsy mijery sary vetavetany alalana io fitaovan-demony sa tsy fitaovan-demony lasa tsy nalalan'Andriamanitra ny olona ary tsy mivaky lohany izay Andriamanitra tsony fiafarany manginy fotsiny adalana ny sambo sy ny fanaovana ratsy nampianarinareo ary nataonareo ny epoky eo nolonareo devolo ny olombelona fa 2 arivo taona no nampahorinareo ny olona ary nataonareo niodina tamin'ny dada Iavany olombelona fa amin'ny fotoana fimonjany anampiteny Elia zany rehetrarehetra zany ao anarivo fotoana no nanapitenareo ny olona sy ny sotomanareo ny olona very tsara zay fa amin'ny fotoana farany zay fohy kely anampiteny Elia zany rehetrarehetra zany mbo fantatrinareo tsara fa le Elia tany amin'ny androny iava mpanjaka ihany ty Elia tonga eto Madagasikara ty
Usana hoe mainao raha nytenenako manina renao nandofotra maty tamin'iny hoe sory mihitsy ny ako hoe tombody any aminao any a aita koa misy ela matahotra maty zany tsoratelo mivala zany ary nareko raha teo amin'ny plasiko tsy maintsy mba niteny ohatranana reko satria maninona zay le veny amin'nyty lanity zay nge tsy mety maty ka raha misy kosa zay olona mandrana hoe vonoby anao andro any tsy lene mitsoka aloha zay tsy natokony ho fatiko ko misy amono ho faty tsy lene mileva satria ny any tsy mbola nisy maty ny tany aminay tany fa rehefa maty amizay eosoa izara nitsangana tamany tsisy matahotra nintsony a tsisy matahotra zany a saolozina rehefa nitsangana hoe zokonay kina koa ny ataoranay an'izany dia ohatr'izay koa nareo aza matahotra maty mbola hitsangantsika e zay le nampianariko anareo hoe ny fankatesany a ny fahafaranao resetsika ka aza matahotra an'izany fa tsika tsy maintsy manesy ary zay le tenenanareo olombelo eto ambony tany hoe tsy raharahinareo iny a fa tsy misy olombelo nay manazava zao tantarehetrarehetra zao raha tsy naveny aminay elo daholo reo mamosavy nareo fa zavatra fa dao ke ny tenenireo sazany nemerik'anina ny bibidia hoe bibidia misy pirara maharesy anazy izy raha mondo 300 milliards amin'ny raha mahampimekely bibidia saritahotra ary papana zay nafa bibidia koa ny miafina anatin'ny papamobila le izy rehefa mandeha saritahotra betsy zany hoe tsisy ny miady amin'izany tsisy ninazy atao aminazy mihitsy ao fa tsy mbola reny tsy izy reny fampianarana teny voly tsisy marina koa raha fa dia malevaleva vatany papa ny bibidia nefa ny andriamanitra le bibidia any io andriamanitra any iza niviny anarana hoe jesosy raha tsiry zareo katolika romana avy amin'ny zezo aneny ateo jesosy ary zezo ihany ateo jesosy anankiray hoe dikan'izany ka raha lazainao fa papa ny bibidia ianao ara ny andriamanitra any any mivavahana ianao ka izy zany zanaka bibidia maneterety tena le olona hoa tena tsy misaina izy tena rovina ro mba hisokatra ny masonareo osanareo izy enao no tena tsy maty ambava mihitsy ny ary zay nateo hoe karaha naka maivava dadanay mihitsy ny maivava voalohany dia dada iava dia zokonay eosoa samy maivava zerola ny dadanay kosa ny ve ny rôlina rôlina tsy evavy zay sady nambaninareo ny rôlina akea rôlina dia izy matanjaka aminy le tompoisa le malemolina mansoa tonga eny a andava ny fahavalo ny dadanay ava adaonareo sasy ava ny faharavanareo dia ny fanohanana ny Elia satria ny lalakaleko tsy azonareo ale mihitsy petsalenareo tsy azonare ale ny aleko satria lalana hafa mihitsy Elia tonga hiady amin'izao tontolo zao hiady amin'ny mpanjaka rehetra eto ambonin'ny tany hiady amin'ny président rehetra mahita reto ambonin'ny tany zany ny atao Elia mbola tsisy taitsy reo fefa ho taitsy reo fa inona maro ty zatra misy ty fa tsy azo tsony zay natao anateny hoe aty amin'ny Elia ny lakile satria maninona mandeha amin'izao tenin'ny Elia zao zao tontolo zao satria ny tenin'ny Elia ny tenin'ny dada Iavary teny avy any amin'ny dada Iavary makao amin'ny Yahosoa izao maninona ary Yahosoa aloha no miteny hoe ny fahataperana zao tontolo zao dia tena tsy fantatry mihitsy ny ora sy ny fotoana fa ny vaninandro fantatry fa raha ny ora sy ny fotoana dia tsy fantatry hatria zao hitanareo lay kombany dia kombany dada Iavary sy ny devoly zay nivadika taminy marisa diso tsy nivadika tamin'ny Yahosoa nge ny devoly fa Yahosoa nge zanaka ny dada Iavary ary tsy nivadika tamin'ny Elia nge ny devoly fa Elia nge ka zanaka ny dada Iavary ary zanany Yahosoa
fa nivadika tamin'ny dada Iavany dia voly. Satria nongana ny dada Iavany planina zareo dia milone. Iza zany ny tena tompon'ilay komba? Tsy izy. Dada Iavany malalatsika mifandona amin'ny devoly. Reniano mifandona. Iza zany manao ny programma niady dikan'izay? Dada Iavany manao ny programma niady. Fa Yahosoa kosa ary naninona tafiditra tsatsehatra. Yahosoa dia tafiditra tsatsehatra satria maty ilay namboarina. Tao aminareo vao tafiditra zany Yahosoa zany. Satria nopotehiny mihitsy ny devoly zany io a, nopotehiny devoly a le zavatsoany Yahosoa tena nakasika ny dada Iavany faratapony zareo. Satria fantany fa zanaka ny dada Iavany malala ny dada Iavany izy zany Yahosoa zany. Dia ny zavatra tiany io zanany io nefa ilay olombelona, ilay fanahy olombelona zany. Vonoiny devoly sa tsy vonoiny? Malimafy? Nakasika ny dada Iavany sa tsy nakasika ny dada Iavany? Hoe ny zavatra tiany zanany mihitsy nipotehina ao, mbola nakasika mihitsy ny zareo. Komba iza dikan'izany komba? Komba ny dada Iavany sy ny devoly ty sary misy ty, fa tsy komban'ny Yahosoa. Tadidinareo zay sary zay. Koa satria komba ny dada Iavany sy ny devoly amin'ny devoly izy contre devoly zany. Iza zany ny tompony laminasa dikan'izay? Dada Iavany tompony laminasa fa tsy Yahosoa. Satria dada Iavany no defeny zareo. Mazava zany fa ny laminasa rehetra dia avy any amin'ny dada Iavany. Ao sa tsy ao? Zay natonga ny Yahosoa miteny hoe tsy fantatro mihitsy izay atongavan'izany fiafarany rehetra zany. Satria any dada Iavany io resaka io. Mazava sa tsy mazava? Hoe tsy misy mahafantatra ny ora sy ny fotoana fa ny vaninandro fantatra. Ny vaninandro dia zao fahatongavany Elia zao. Dia raha mahita zao nareo miverina amin'ny dada Iavany, zay le niteneniny. Ary rehefa lasa devoly zao tontolo zao, mazava be tonga ho faratampony adalàna izy. Mazava koa tonga Elia tonga ny fandravanany zareo. Miara-miditra daholo zany sary zany. Fa naninona ary miditra an-tsehatra Yahosoa? Miditra an-tsehatra Yahosoa aminy amin'ity sary anakaiky aty fotsiny. Le fanahy voadolo dia anareo. Le fanahy voadolo olombelona tetỳ an-tany no natonga ny Yahosoa tafiditra ary navelany Yahosoa, navelany dada Iavany. Yahosoa rehefa nangataka fa amin'ny dada Iavany dia zao. Zay le tonga nateny taminareo dada Iavany hoe nianontaniana poteo ny devoly. Dia poteo izay miaraka aminy satria miara nanolotra anazy. Ao sa tsy ao aloha zay? Poteo rehefa nanolotra anazy. Fa Yahosoa no niangavy any dada Iavany hoe aza vonoina, aleo za no hamonjy noho ilay fanahy zay hoe niantsoantso famonjena teo anatrehany. Azo ndray sa tsy azo? Azo sa tsy azo? Dia zay dada Iavany vao nanaiky hoe andana ahy. Noho izany misy laminasa roa samy avy eto ambonin'ny tany. Ray laminasa ny dada Iavany ho amin'ny fandravana azo tontolo zao. Dia ireo devoly zay niantsy ahy taminy sy nanambany anazy ary defy anazy. Io ny anankiray laminasa ny dada Iavany manokany. Eliany andeha natotosan'izay. Laminasa faharoa any Yahosoa indray. Yahosoa indray zany le miprofity amin'io sary io. Razonareo. Izy zany le miprofity hoe raha mbola tsy hanapotika ianao a, aleo aloha zany nandona ny olon-keliko. Tiako nazareo zay na tsy dia iny koa le nandefasana ny Elia iny. Iny nandefasana ny laminasa rehetra. Dia neny Yahosoa indray a, satria izy ho avy dia namboarina dada Iavany lalana. Miaka n'Israely any izy. Lasa natao daholo iny sary rehetra iny. Ny sarin'ny Yahosoa dia ho amin'ny famonjenanareo olombelona. Fa tena tsy raray dada Iavany zany sary zany. Fa navelany kosa ny hoe any zanany dia navelany nandy. Ny tena marina zany a, ny dada Iavany atao miakatra amin'ny fanatapony adalàna zao tontolo zao. Dia ny devoly sy ny olombelona. Ao anatin'izay fotoana izay kosa iny a, Yahosoa manaloatra misikina le olona hiverina ny aminy. Tsy haiko nazareo na tsy azonareo. Zay rehetra zay nefa dia miaraka ataon'ny Elia daholo.
navela daholo ianao natao rehetrarehetra, navela anao natao Jesosy, Ala, Abrahama, Janesa, ny Boda, ny sambo rehetrarehetra. Rehefa tonga amin'ny faratany satria fa tonga olombizay tsika izao dia hiaraka hatramin'izay izy menakavy ary tsy maintsy hifandona amin'ny Elia. Ity hitanareo ity, zay hierovako mafy anareo satria hitonany aminareo tsy hoe io sara. Azonareo ve sa tsy azo? Mazava ve sa tsy mazava? Zay izao rehetra izao, ary ao anatin'izany ny amohan'ny Elia ireo hafa-fireneny, famoakan'ireo hafa-fireneny ireo Elia ao anatin'izao zaka manahirana be izao. Satria efa tafakatra amin'ny adalany izao tontolo izao dia mandeha koa mikapoka ny dada Yahova. Reny nazavako aminareo reny. Fe ary mamarana ny teny koa, anjaranareo mikely no mijoro hatramin'ny farany. Aza ve daladala intsononareo fa tena ho mafy amin'izay ny fisamboaravoarana ity fiainany ity, fa tena tsy ho zakany olona intsony mitrangy eto. Hitanareo ny toy ny tsy ho ela, ary ny tsy ho elan'ny Elia dia tsy mandiratra fotoana lava be intsony, fa tena tsy ho ela koa, dia araka ny tsy ho elanareo olombelona amin'izay, fa tsy ho araka ny tsy ho elanay. Ny tsy ho elanay no tena lavitra be, fa alefa ny tsy ho elan'ny olombelona amin'izay, tsy ho elan'ny Elia. Dia nareo zany mahafantatra hoe rovina ny tsy ho elanareo, dia samia mamaritra an'izay ilay nareo arenareo any. Mahafantatry nareo fa efa tena akaiky ny fotoana, efa akaiky ny fisarahana. Fa inona mahatonga ny goga-tena hoe tena tezitra mafy mihitsy ka niady tamin'ireto tolomasina ireto, fa nisy inona e? Ary tena vita ny goga mihitsy na vita nandatsaka afo mihitsy, fa nisy inona? Satria ny antony resaka defi amin'izay ny sary, ary izay le hoe Elia. Elia dia mpandrava devoly hatramin'ny farany, ary tsy mijanona raha tsy rava hatramin'ny farany reo devoly io. Izay ny atao hoe anarana hoe Elia. Hitanareo tonga ny faratampony amin'izay rehetra rehetra zany. Resaka sarisary amin'izay rehefa tonga ny faratampony adalana amin'izay ny olona zany dia tonga ny faratampony force opératanany koa izy dikan'izay. Zay hoe gaga ny tany rehetra nanaraka an'ilay biby, satria tsisy mahay miady aminy mihitsy. Kangao moa tsy efa gaga tao izao tontolo izao ny adalany devoly zao, mbola tsy midina ary tsy vandy rehetra omboleo fa iva midina. Dia efa zao nefa misy aty ambony tany, mbola tsy tena miasa ny puce électrique efa momba devoly daholo izao tontolo izao, efa manaraka devoly daholo izao tontolo izao. Tsikavany ny mihezana, tsy hoe efa anakatiny eo soan'ny trano dia tsy hitantsony izy mihezana. Imay izy tsika raha tsy mitety, tena raha tsy mime adaladala izy ny farany. Raha niady tamintsika ny olona taloha satria tsika le mitory dia tety izy, tsika raha tsy mitory. Izy lera ny gaga zao, izy lera mandefa resaka misikina resaka, itsika tsisy mitety, gaga izy menakavy efa iny ny ty. Ny atao hoanareo miady amintsika, tsika tsy mety mitety. Mampimeny sary mitondra antsika any izy, kanefa dia tezitra be ny devoly. Fa inona le natezitra azy? Ka navita nandatsakavo izy dia tsotra kely. Tsy maintsy aseho ny dada Yahova amin'ny alalan'ny Elia amin'izay hoe lanitry. Ilay nambaniry le tsy vaniny ireo hatramin'izay, ilay nampangina ny dada Yahova 2 taona zay. Ka rehefa hitsangana amin'izay dada Yahova mady amin'ny alalan'ny Elia, dia izay hoe teneko anareo hoe ilay gaga ny tany rehetra nanaraka amin'ny biby dia hivadika hoe aiza ny tena Andriamanitra foatra misy zatra hafahafa eto amin'ity tanitsika ity, satria tsy voavaliny le biby tsy vanina intsony ny problème eto an-taninareo. Tsy voavaliny le biby, satria le biby mizezika be ny miaraka amin'ny teknôlôjia sy karazany mahavita an'izao renena izao. Elia kosa teny indray mandeha fotsiny dia mitsatona daholo ny zava-drehetra, teny indray mandeha fotsiny rava daholo ny zava-drehetra, teny indray mandeha fotsiny dia tsisy mihetsika ny zava-drehetra. Ka ho gaga ny biby
satria tena hoe tena ahoany ty zavatra ity ary tsisy mahavoavaly izy zavatra fa maharary sy manainy tena sy mangiry firy satria any amin'ny Eliary eto ny lakili ny tenin'ny Eliany mamary ny tenin'ny Eliany malidy avy any amin'ny daolo ny zava-drehetra tezitra ny biby ka ny afara tamin'ny mandatsakafo satria ny todikena ka ny amin'ny Elia daolo ny olona rehetra le hoentiny Elia ao any amin'ny Yehosoa le farapana tsy maintsy todika daolo aiza zany Elia zany aiza le be vava be le tsy maty ambavany iny ka le tsy maty ambavany mihitsy neny namonjy anareo olombelona malaky zany tsy vovonjy nareo taitra le biby da hitan'izany mba avokoa izy mba nandatsakafo avy any ambony mba hisehoana hoe mahery izy dia hifanjeva eo amin'izay ny avy any amin'ny lantilanty Elia sy le biby avy any amin'ny tevonzo ateo ndray ny tantarany ka rehefa hitany fa tsy hitantsony zay atao ary na ady matsiravina fahefana no mandeha amely anareo amin'izay ry zareo zay faranateo ny teny samiara mivonona daholo enonareo zay ny anjohanareo fa tena tsy faly anareo zany ny devoly zay natonga ny apôstôly Paoly te satria matsisy tena ny efeo avy ny farany hoe tsy manambady ve ianao aza mitady vady manambady ve ianao aza mitady jesarana fa manitsara ny eo ny apôstôly tena nanambatra aminy akaiky aneny farany mitandremanareo tsy misy fahadisotra satria izy mbola tsy nalahy fa tsy ho avy mihitsy ny farany raha tsy tonga eny ahy ary ny vavolombelona fa tonga eny ahy dia zao fitoriana ny fialana amin'ny fahotana zao zay ny fahalalana fa tonga eny ahy karan'izay eny an'izao olona efa saraka izy karan'izay eny an'izao olona efa saraka raha marely be an'zareo mizahatanjohan'zareo fa moramoramora ny anjohanareo Madagasikara no ny anjohan'ny efa zay mbola moramora mafy be nenareo ma mbola mafy neny zany dia le vazana araka ny Elia fa tena misy ny fotoana tsy miveriny eto aminareo tsony Elia fa any dia any zay na tonga na miteny hoe raha mbola hitanareo za dia mba araroty any ny mijery ana faraparany raha mbola hitanareo ihany za dia mba araroty any ny manakaiky ana iny foana raha mbola azo atao efa tsy mitanareo tsony ary rehefa tena lasa satria tena le amin'ny mpanao batisa zao fa rehefa hitanareo zay manomboka makany amin'ireo mpivazavaza reo mitongotra dia mailamaila am'izay nareo tsy mitanareo tsony eny any fa raha mbola atao ny Afrika eto mandeha ny tongotra dia mbola hitanareo ihany zay eny any fa rehefa matomboka makary amin'le vazaha eny tongotra za tsy teny voalasana le vazaha dia tsy hitatoy tsy zay teneniko fa rehefa hitanareo mandeha matetetika am'izay dia efa tsy mitanareo sady hainareo ihany io mamantatra an'izay areva vaoka ianareo zay mbola ilavana miteny iny izy raha tsy andeha ela tsony dia efa mijanona io zay dia farana ny teny dia mijoro tsara ele tsara zay ny antony amezako anareo io fampianarana io ahafantaranareo ny zavatra nolovanareo sy noatrehanareo tsy ny zavatra idona aminareo fa raha tsy fantatsinareo mantsy izy dia manapika anareo zavetaka ratsy fa tsy manapika anareo zany manampy io manazany aza mahelao zay lozam-bady aza mahelao zay hoe nariny vady na hoe miady amin'ny rafozana na hoe maditra zanaka na hoe manao an'izao ny ankolo na aza maraha zana tsy antsony problème ateo le hoavy mazava ve fa rehefa tsy sakafo atana zava-mamolotra ho azy misy eo hoanina vary na ravi-bomamy sisa mohanina ny ataovy amin'izay efa tsy io nany satria hiatrika ny mafy ianao mazava eraky izy dia ao anatin'izany taovy tsara miasa anareo fa miasa manaraka anazy eta inao sady ohatra bokom-patanana amin'ny sabotsy manaraka indray dia ndeha tsara hatramin'ny farany
ao tandremo adiny mankatony tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia dia fahefana ary ny tenin'ny Elia dia fiarovana ho anareo ary ny tenin'ny Elia no porofo ho any amin'ny Ahosoa nareo ho any amin'ny lanitselinantsy vakivakio teny io fampianaran'ny Elia mitondra direkta mankany amin'ny Ahosoa. Elia sy Ahosoa anankiray any zany ny Ahosoa zany hoe Elia zany. Miraso nareo tombasoany amin'antinanta taino sadory amin'ny sabotsy manaraka indray. Ay daholo nareo.